Sotra ny tompontsika amin'ity androany ity mbola manana fotoana tahaka izao indray fa tsika miaraka eto manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Dia manona ihany koa fiadanana ho an'ny rahalahy rehetra izay raim-pianakaviana natratra an'izao androntsika izao. Mba mieteka kely aloha izay aloha anatin'izao. Dia misaotra ny tompontsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, rehetrarehetra ny amin'ny fahafahantsika mbola miona tahaka izao indray. Hoana ve ianao ian'ny tompo anio? Rehefa ianao azy ianao dia aza vela isy anelingelina sainao, aza vela isy anelingelina fonao, ampaheresy kely an'izany aloha akaikinao ianao azy tsika hoe aza vela isy anelingelina anao. Amen ve ozy? Ndao tsika amaky soratra masina ary amin'ity andro anio ity. Dia andetsika arak'izay lazain'ny tompo amintsika sy arak'izay hitaritany atsika tsirairay avy. Ndaovaka itsika ny bokin'ny Mateo 7. Afatra fototra be, tsotra be mihitsy ny fampizarantsika anio. Mateo 7 ary ny 19 sy ny 17 no andeha ovaka itsika. Ao ve ianao aloha? Taovy mafy tsara raha ao tsara ianao. Dao ary Mateo 7 andiny 19 sy 17. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona. Fa ny vaovao izay atapina dia androvotra ny lamba, ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta. Fa raha izany dia ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra. Fa ny siny hoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Amen. Amen. Io afatra io azavaiko aloha ny dikany ilay izy amin'ny ara-baky teny dia ifampizarantsika rehefa veo ny dikany ao amin'ny ara-pana. Ny saromen'i Jesosy amin'ity fampianarana ity rehefa mampianatra Jesosy dia mizara anankiroa ny fomba fampianarana izy io izay tokony hitandremana tsara. Amin'ny fampianaran'i Jesosy ny ankabeazany dia tsy mifantoka, tsy destiné ho an'ny fiangonana fa ho an'ny Israely sy ho an'ny fariseo. Ohatra tsotra zao hoe ny olona tsy enjery tsara ny Mateo 7 andiny voalohany manao hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy. Fa zany aza mitsara mba tsy ho tsarainy zany dia tsy destiné ho an'ny fiangonana fa destiné ho an'ny fariseo. Satria ny toy an'ilay aza mitsara mba tsy ho tsaraina dia tahaka izao hoe ahoana moa no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe alao mba ho esoriko ny sombikazo eo amin'ny masonao. Nefa eo amin'ny masonao dia misy andry. Lay andry dia tsy inona fa ohatra ity zany atao hoe andry pilier say eo amin'ny mason'ny fariseo, say tsy ahafahany mahita ninina. Dia nefa izy mikritika ny zavatra madinika izay hitany eo amin'ny rahalahiny. Ina moa ilay zavatra ngeza be teo amin'ny fariseo izay tsy rarahiny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ozy Jesosy miresaka hoe lozanareo fariseo sy sadoseo sy mpanorandalàna fa terenareo ny olona andony ampahafolo solila, ampahafolo ny komina, ampahafolo ny enata, nefa tsy ampianarinareo azy zay lehibe amin'ny didy dia ny famindrapo, ny fitsarana ary ny fitiavana. Tsy tadidiko ohatrohatr'izay le izy, famindrapo dia fitsarana dia tsy tadidiko fahatelo. Zany hoe le andro goavana be eo amin'ny mason'ny fariseo dia tsisy famindrapo, tsy misy an'le fitsarana, tsisy fahamarinana, tsisy fitiavana, fa le zavatra madinika ampafolon'ny komina, ampafolon'ny enata, ampafolon'ny tsy fantatro rehetrarehetra, reny ny ampianarin'ny olona. Dia reny ny tsaran'ny olona hoe ianao mandeha amin'ny tsy fahamarinana, ianao tsy mafoy an'izao, ianao tsy manao zao. Dia izay ny dikan'io. Fa atao anatin'ity Mateo 7 ity dia mampianatra amin'izay sady amin'ny
Israely no azontsika fampianarana ihany koa. Dia ohatr'izao ilay fampianarana hoe tsy misy olona ozy izy manampina tapa-damba vaovao amin'ny lamba tota. Ohatra tsotra zany zao hoe raha manana pijama ianao efa matokosika dia rovotra ilay pijama dia lasa ianao mividy lamba vaovao dia zairinao eo amin'ilay pijama efa matokosika dia roritin'ilay lamba vaovao ilay pijama efa matokosika satria ilay efa malemy ilay lamba dia mora rovotra izy dia vao maika mimitatra ny rovotra. Dia ohatran'izay ihany koa izy hoe tsy misy olona ihany koa mampiditra divay vaovao ao anaty sy ny hoditra tonta satria maninona ny divay vaovao matanjaka be mihitsy ny acidité-any acidité-an'ilay divay vaovao dia tsy mataty an'iny divay vaovao iny lay sy ny hoditra tonta dia miaingana kokoa ny fahasimbany dia very miara simba izy roroa satria maninona rovotra lay sy ny hoditra tonta dia ho very ny divay ao anatiny. Fa ny divay tonta ozy izy dia atao ao anaty sy ny hoditra tonta dia mateza iny, ary ny divay vaovao dia atao ao anaty sy ny hoditra vaovao dia mateza ihany koa izy. Ny avatra voalohany ao anatin'ilay resaka dia zao hoe ho an'i Israely manokana ny fampianaran'i Jesosy izy fampianarana vaovao dia tsy afaka ho tatin'ilay sy ny hoditra tonta dia tsy inona fa lay fo taloha, lay fo tranainy. Lay fo tranainy dia lay divay tranainy no mety aminy dia tsy inona fa ny lalàna. Fa raha tonga Jesosy miaraka amin'ny fampianarana vaovao, raha tonga ny apôstôly miaraka amin'ny fampianarana vaovao dia tsy mataty an'izay ilay izy. Dia inona ny zavatra nitranga izay hitantsika tao anatin'ny baiboly? Mireagira ny olona, tezitra ny olona ny amin'ny zavatra izay entiny. Izany mofinainy, tezitra ny olona. Fa ahoana ny lazanao fa mofinainy ianao? Ataonay ahoana ny fihinana ny nofinao? Ataonay ahoana ny fisotro ny ranao? Nefa izany zavatra izany dia fahavetavetana ao amin'ny lalànan'i Israely. Izay fampianarana nentin'i Jesosy rehetra izay endrik'ilay divay vaovao dia mana fotoana ny olona. Jerenao tsara fa ao anatina tontolo-pivavahana ihany koa ny zava-panahy dia maninona? Mana fotoana ny olona. Satria maninona? Satria ilay divay, satria ilay sy ny hoditra ny olona dia sy ny hoditra tonta. Azagaga mihitsy isika raha rehefa mijoro araka ny filazantsara tetezitra ny olona, masika ny olona, miandro kendro-toana anao ny olona, miandro fahalavonao, miandro faiblesse-nao, miandro zavatra tsy mety ataonao fotsiny izy amelezany anao. Satria maninona? Izy manana sy ny hoditra tonta dia ianao manana divay vaovao dia tsy inona fa fampianaran'i Kristy. Amen. Manimba azy zany, mana fotoana azy zany, matezitra azy zany. Ozy Paoly milaza ao amin'ny bokin'ny Galatiana 4:4 nefa tahaka an'izany tamin'izany fotoana izany ihany koa rehefa nanao fanoharana ny amin'ny Ismaela sy Isaka izy. Lay araky ny nofo dia nanohitra n'lay araky ny teny fikasana. Lay araky ny nofo dia nanohatra n'lay araka ny fanahy. Ny teboka voalohany fampiresantsika raha lasenabavy ao anatina tontolo ny filazantsara dia zao: marobe ny olona rehefa mandre ny afatra dia verin'ny olona fa zava-baovao mahafinaritra fotsiny ilay izy. Everin'ny olona fa misy fiainana efa niainany dia ho tohizany amin'ity anankiray izay lazaina azy ity. Rehefa manatrika séminaire zay dia misy pasteur be dia be manatrika eo. Fa ny ankamaroan'izy ireo dia mieritreritra fotsiny hoe nanao ohatran'izao ny lalako taloha dia ho amboariko lasa ohatran'izao izy ankehitriny par rapport amin'izay fampianaran'izay. Be dia be ny olona no mivavaka ohatra hoe atry ny fony voakely izy dia efa nivavaka. Ririndra tsika ty anatin'ny fiangonana zandriny hoe misy moa fiangonana zandry rehefa somary zokonjokony ihany dia zandriny ihany ny anarany fefa nahita tany amin'ny 50 taona 70 100 taona dia tonga amin'izay le génération manaraka dia tonga izy dia mitsofoka ao anatin'ilay tontolo izay nisy ny ray aman-dreny fotsiny. Ny ray aman-dreny ny tena converti, fa izy tsy converti
fa tonga dia nanaraka n'ilay renirano fotsiny hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny koa dia manatrika an'ilay fotoana dia manao an'izao dia manaraka an'izao dia avy eo lasa ampidery dia avy eo lasa ampitendry dia avy eo lasa ohatran'izao dia lasa ohatran'izao dia very fa tafiditra izy ao anatin'ilay izy. Fa tsy tahaka an'izay ilay filazantsara, izay ilay siny hoditra tota dia ampidirana divay vaovao. Azonao ve izany zavatra izany? Le lalako tota ihany mitohizako ihany le fiainana maha olombelona fa nampiko zavatra vaovao fotsiny dia tsy mety le izy rehefa avy eo. Tsy mety. Hoy izany fampizara hoe eto Madagasikara misy zavatra mirona ohatran'izay ny olona fotsiny le izy. Mahafinaritra ny olona fotsiny le fampianarana dia anapininy anazy eo amin'izay. Anapininy anazy. Anapiny moramorany anazy ohatra mila amboarina kely ohatran'izao ny ena dia tsy mety le izy avy eo. Tsy mahavoaka vokatra satria maninona siny hoditra tota asiana divay vaovao. Tritra le siny hoditra veriny divay tsisy vokatra tsara ho an'le fiainan'le olona le izy. Ianao rehefa miaraka manompo, ianao rehefa manompo amin'ny Kristy dia mila fantatrao fa mila manomboka amin'ny vaovao isika. Mila manomboka amin'ny vaovao, mila ny fendohany ny ferahana amin'ny Kristy dia ny fanovana siny hoditra. Fanovana n'ilay fitoerany aloha. Tsy tonga dia le divay ny raisiny, tsy tonga dia ny fampianarana, andao anao an'izao, dia andao anao an'izao, dia ataovy ity, dia ataovy iroa. Ataovy izao dia vovonjy ianao, ataovy izao dia tahaka an'izao ny fiainanao. Fa ilay siny hoditra mihitsy aloha no entiny eo anatrehan'i Jesosy hoe Tompo, ity siny hoditrako ity dia mbola tsy niova. Raha tsy manana tantara ianao versus, ny atao hoe versus dia izao, nisy ny taloha dia nisy ny vaovao, dia hita tsara ny séparation, hita tsara ny mahasamihafan'izy roa. Raha tsy manana an'izay tantaram-piainana izay ianao hoe izao no fiainako taloha, tsy resaka zavatra natao sy tsy natao, hoe za mamolava taloha, na za sotro toaka foana taloha, zaho avadivay sisa fa tsy misotro tsony aho. Taloha zay mihina-parako foana, zao indray mandeha isam-bolana na rehefa mahita sisa vao mba mihinana. Zay foana mantsy ny olombelona zany zay atao sy tsy atao reny foana ny azy ny problème. Fa dika ilay siny hoditra osintsika teo dia inona? Ny fo. Azonao? Tsy le nataon'ilay siny hoditra fa le siny hoditra mihitsy mila ovaina. Manompo ny olona fa tsy miova ny siny hoditrany, fa siny hoditra tota ihany ny ampidirany zava-baovao. Dia inona ny zavatra mitranga tsy mitondra vokatra le izy ao anatin'ny fiainana. Dia gaga izy hoe fa maninona ary ako ny mbola ohatran'izao ihany. Gaga fiarahamonina hoe ianona nge mivavaka ary e. Ianona nge mivavaka atsy isaky mihetsika e. Tany Moramanga zay tena naheno an'izany zavatra izany mihitsy hoe tonga ao am-piangonana le anabavy. Tena faran'izay mafana fo ao etiko ny etan'ny pastera ao, trotroko zanaky pastera ao atao. Ataony daholo ty rehetrarehetra ty. Fa nandeha nitory filazantsara zay tandray mandeha dia fa izy nareo no vavaka ary anana. Ay ve any e? Ay ary amin'ny fivavahany ihany. Zay ny tenen'ilay olona tonga dia fantatra hoe misy zavatra zany. Fa ahoana? Inona mahatonga anao manao an'izany? Toetra an'izay olona zany dia mitantara eo amin'izay izy. Satria maninona? Le siny hoditra tota nampidirana zava-baovao. Andriamanitra raha lasina bafy tsy manao retapage. Hitondra ny fiainanao tsy mety ianao. Dia hoe ity fiainako tsy mety ity Andriamanitra ny tsy mampety an'izy ity dia ohatran'izao dia mba amboary kely io tsy mety io. Ohatrany hoe mitondra sao ianao zany dia manary le sao. Dia tapena ny hitanao le sao vy reny. Dia misy an'ilay mpanampina azy reny, le mpanao soudure alpax sy ny tsy fantatro reny eny Andravoahangy ngamba misy an'izy reny. Dia lasa ianao mankeny dia ty mataovy soudure dia mena 5 000 na 10 000 dia vita soudure tsara dia retina indray. Fa rehefa ataonao soudure iny, inona zavatra mitranga? Manaraka iny vetivety indray dia vaky. Dia nefa raha le sao anao feno soudure, tapenana fotsiny izay vaky. Tsy ohatr'izay ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao soudure am-piainana. Andriamanitra tsy manamboamboatra ny fiainanao mba ho tsara. Tsy manamboatraboatra ny fiainanao mba ho mety araka ny fomba fijerinao azy. Fa ny zavatra tiana atao amintsika dia zao, eto ty iny taloha iny dia omeko vaovao ianao.
Fa raha ilay taloha no entinao eto amiko, ilay taloha tsy mataty an'ilay vaovao, fantatry ny fonao ihany, fantatry ny sainao ihany. Fa isika dia tokony ho faty antoka amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Isika dia tokony hanaiky ny zavatra rehetra. Fa ny any anatinao any rehefa tonga ilay zavatra tsy manaiky an'ilay izy. Satria manina ilay fonao taloha ihany. Tsy manaiky faty antoka ianao, satria manina ilay fon'olombelona taloha ihany, tsisy olombelona manaiky faty antoka izany. Fa hozy izy Paul ny resaka rehefa niova ny fony, rehefa niova ny tao anatiny. Ao boky Filipiana 4:7. Jesosy Kristy hozy izy lay aretako ny faty antoka rehetra, ka ataoko taimboraka ny zavatra rehetra mba azoko azy. Zany hoe hitanao tena azony Paul mihitsy hoe ity fiarahana amin'Andriamanitra ity. Tsy hoe nanompo an'Andriamanitra, Paul dia nanompo an'Andriamanitra tsy izay ny ainany. Teo ambany elatra Gamaliely izy, mpianatra baiboly izy. Ary nomanina mihitsy ho mpitondra sy ho mpitarika ny Israely tamin'izany fotoana andro zany. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana natsoiny Kristy izy, rehefa tonga ny fotoana natsoiny Kristy izy, tsy namboarina le fiainana taloha, dia hoe ankehitriny asiana Jesosy ndray zany. Tohizana ihany ilay fiainana izay nianarana tao amin'ny Gamaliela, mijanona ao ambany elatra Gamaliela ihany koa, angamba inona moa ny olana. Le olombelona tsy te ho faty antoka dia manao imagination hoe amin'izay mba afaka mitory filazantsara amin'ny Gamaliela. Izy ary ny hamonjy an'ireto olona reto. Rehefa te misy zavatra roarovan'olombelona zay, dia mandeha nitory ny zara hoe raha vehivavy zanak'Andriamanitra ianao tsy mety aminao miaraka amin'ny lehilahy jentilisa dia zao mivaly teny, dia iza zany ny hamonjy azy. Dia hoy zany resaka hoe raha te hamonjy azy ianao, manina raha izy rery ny tadiavinao vonjena, manina raha lehilahy be tapero ireo mila famonjena daholo ireo. Alaivo daholo izy rehetra ho vady, dia amin'izay mba voavonjy daholo izy rehetra. Fa honany dia iny ray iny ihany no tianao ho vonjena. Rehefa misy zavatra tian'ny olona atao dia aroarovany ao anatiny zany zavatra zany. Fa i Paul rehefa nandray ny filazantsara dia nafoy ny zavatra rehetra. Dia nanomboka fiainam-baovao izy miaraka amin'ny Kristy. Dia nataony taimboraka ny ambiny rehetrarehetra. Dia najanona ny ambiny rehetra, dia niraisina sy ny hoditra vaovao. Lay sy ny hoditra vaovao izay mataty faty antoka. Zany io sy ny hoditra vaovao io. Lay sy ny hoditra vaovao izay mataty fandatsana. Lay sy ny hoditra vaovao izay manaiky na dia agorisa amin'ny sobika ary, nefa olona manana ny maha izy azy tao amin'ny tontolo ny fiarahamoniny Israely. Fa lay sy ny hoditra taloha tsy mety aminy zany zavatra zany. Fa sy ny hoditra taloha nanompo an Jesosy ary izy, dia amboarina fotsiny fiainana. Dia ahitsihitsy kely fotsiny zay tsy mety. Dia hovaovaina kely fotsiny zay tsy mety, fa tazomina ihany le tranainy. Zany ny akamaroan'ny fiainan'ny olona ankehitriny izay maheno ny filazantsara. Ny olona tsy te hanova zany. Ny olona tsy te hitondra eo amin'ny Jesosy Kristy, ity ny fiainako mila soloana Jesosy. Ity ny fiainako tiako avotsitra Jesosy, avotsitra ny momba rehetra. Ozy lahirany iraitsika teo, j'abandonne, entre tes mains, j'abandonne. Afoky ny zavatra rehetra. Ianao mivavaka mahafinaritra be miaraka mifankahita, tsika dia miara mifampitatana. Fa efa nandray an'ilay sy ny hoditra vaovao avy amin'ny Kristy ve ianao. Efa nandray an'izay ve ianao, santohizanao fotsiny le fiainanao. Otsika rehefa mame ohatra hoe mijapy train fotsiny. Rehefa mijapy train ingy ianao ka any amin'ny tsiziny efaran'io train io avy eo hoe. Eo mandro seza ianao no mijapy train dia nitsofoka tsy fantatra akory hoe andeha ho aizy ity train ity rehefa avy eo. Zavatra nieritreretina ho an'ny Tomasina ka any Antsirabe le izy nandeha. Satria manino ianao tsy niainga teo amin'ny départ. Dia tsy hitanao ny destination mipetraka eo amin'ny départ hoe ny départ rehetrarehetra avy eto amin'ny Garan'ny Sorano andeha ho any Moramanga dia manomboka amin'izao fotoana izao. Fa tonga dia niditra eo ampovoany fotsiny. Fa tonga dia hoe inona no ataoko? Ahoana ny fomba anaovako anazy? Ahoana ny amboarana n'ity fiainako ity? Zany iny nataon'ilay zatovolahy izay mpanan-karena iny.
tonga teo anatrehan Jesosy fotsiny izy dia zao za efa navita briky be da be reto ry Jesosy a fa fijeriko azy vilana le tranoko inona ny tokony ho atao mba hampatonga an'ity ahitsy tady solution miracle izy hoe amin'ny anara kozy Jesosy dia mahitsy ny rindrinao fa tsy izay le izy fa miferahana amin'ny Kristy ilay rindrina iny mibiloka iny mihitsy mila zery iny aloha mila ravana iny mila entiny eo amin'ny Jesosy iny dia présentena mihitsy ny ity le fiainako taloha ity le fiainako miankin-doha amin'ny fahaizako miankin-doha amin'ny fahalalako le endriky ny siny hoditra tota tena samy manana ny anazy a samy manana ny anazy ny zanak'Israely ny ekinan-dohany io siny hoditra tota io dia lalàn'ny Mosesy performance andry zareo mavita ny lalàn'ny Mosesy ozy izy le fariseo rehefa mivavaka Andriamanitra misaotra anao a fa za dia mahavita mitandrina ny tenako tsy jangajanga tsy mangalatra tsy manompo sampy a mahavita mitandrina ny sabata mahavita mahafoy ny ampafolo zao ary mahavita fadianina isan-kerinandro zany ny zavatra izay iorena ny fiainan'olombelona zany le siny hoditra tonta izay iorena ny fiainan'olombelona misy olona ihany koa siny hoditra tonta izay iorena ny fiainany dia le zavatra ireharehany ozy Jona rehefa niresaka hoe zavatra eto amin'izao tontolo izao tsy misy afa-tsy filany nofo filany maso arehaka momba an'izao fiainana izao mirehareziny amin'ny tantarany mirehareziny amin'ny zavabitany mirehareziny amin'ny fitandremany tahaka an'ilay fariseo teo ihany koa fa fiainana miaraka amin'ny Kristy azera daholo aloha zany ravana daholo dia miresaka amin'ny tompo hoe za te hanao départ vaovao Jesosy fa mivoaka foana mivokatra io zavatra io ny olombelona mahay manamboatra vokatra fa vokatra mbomboarina ihany ary vokatra mandalo ihany dia ozy izy Jesosy miresaka Mateo 7 ihany amin'ny 9:4 ko nazovo no mandreza ny teniko zany ka makato hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina manorina ny tranony eo ambony vatolampy fa zay miaino zany teniko zany ka tsy makato dia hoariko amin'ny lehilahy adala zay manorina ny tranony eo ambony fasika eo ambony fasika daholo raha mbola le siny hoditra tota ny orenantsika raha mbola io no ireharehantsika raha mbola io no azontsika raha tsy manomboka hatramin'ny voalohany ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy dia enonao fa misy zavatra menjera ao rehefa avy eo tsara lasenabavy nandritra izay fotoana maromaro efa nerahako tamin'ny tompo izay 20 taona teo dia nandalo zavatra maro be nahita avian'olona be dia be nandalo fanompoana be dia be maheno définition be dia be zavatra hitako tao anatin'ilay tontolo dia misy karazana olona foana isak'izay fanompoana ale mipetraka foana zao resaka zao hoe ny verin-dalany ihanina ny alan-darany ihanina tamin'izay mbola tany amin'ny fikambanana dia napetraka ny définition any atao hoe miaraka amin'i Jesosy manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy tany amin'ny fiangonana sasany ihany koa dia ohatran'izay foana moa zany définition ny olona ny amin'ny famonjena fa rehefa aveo hitanao anatin'ilay tontolo izay misy fa misy zavatra tsy izy eo miemotra le olona rehefa aveo miverina le olona rehefa aveo ary rehefa dinianao ny zavatra izay nitranga tao amin'ny fiainany misy zavatra arafitra fotsiny tsy ny ravana le teo aloha tsy ny ravana le fiainana taloha fa tonga dia amboarina fotsiny hoe tia no hitako tsy dia mety loatra tao amin'le taloha tia no hitako ohatrany tsy dia natafavoaka tamin'le tranainy dia aloha ampiko an'ity zavatra ity fa ny olona tsy mahatsapa mihitsy ary tsy mahita mihitsy any anatin'ny fony sy ny fanahiny ihany hoe le fototra mihitsy eny tsy izy tsy ny fahalalana no tsy izy ny fahalalana azo ny rehetrarehetra raisiny accessible pour tout le monde afaka ataonao no miaino ny définition any vavako hoe izao ny atao hoe ateraka indray dia averinao fotsiny izay dia miaraka amin'ny endrika ao efa mahay mandresy lahatra zany ateraka indray zany tena zao tamin'izay mbola vavaka vao nanombotomboka nisy rahalahy zay tena nijoro vavolombelona mihitsy izy
fa aty aoriana mijery an'le rahalahy mihitsy hoe ahoana ary zany tantaran'ity rahalahy ity zany tamin'izany mbola tsy nalala zay bisy bany amin'ny filazantsara fa ao anatin'ny alim-bavaka tsy haiko na embolana tao anatin'ny fanompona ako angamba dia mijoro vavolombelona le rahalahy za misaotra ny Jesosy rahalahy sinapafy fa mifonjeny Jesosy fa rehefa voaka ny trano dia andeha hamono ny vadiko nandeha miady izy mivady dia lasa le vadiny nandeha na raha angara iny tamin'ny antsy andeha anaraka azy tamin'ny antsy iny izy mitady azy erana Analakely tafahoana tamin'le pastera tao ampovoanina Analakely tao hitady vadiny nalehany karokaroka sao dia mba ato amin'reto olona mitangorony reto ka ny aino ngarainy le antsy any tanany any ny aino ka izy dia naheno an'le pastera teo izy dia tsy haiko koa zay menasina ataon'le pastera teo fa dia nefarano nandoalika izy dia navotsiny ny antsy dia lasa mivavaka izy dia lasa nitory filazantsara izy fa tsy naharitra 2 taona dia verin-dala ngarainy gagabe mandika le izy tamin'izany tao anatin'ny fahazazana ahoana ary zany zavatra zany fa maninona ry olona manana fijoroana vavolombelona ohatran'izany fa maninona olona efa nitory ny filazantsara fa maninona no miverin-dalana fa maninona ny mafoy fa maninona miverina amin'ny fiainana taloha indray satria misy zavatra arafitra fotsiny eo araka ny teneniko anao le endrika lay siny hoditra ny samy hafa fa ny olona samy mitondra zay azy eo daholo rehefa miresaka amin'ny olona ao anatin'ny Facebook dia fantatro mihitsy hoe ty olona ty tonga dia mijapo tray fotsiny miditra fotsiny zao indray ohatran'ny malina azoko amin'izay le zavatra ohatran'izao fa tia indray mba tiako fantatra pastera dia connaissance fotsiny angolo le olona fa rehefa jerenao ny ao anatiny lay fruit amin'izay lay voan'ny Kristy ao anatiny ny ao anatintsika tsy vomendriky ny fibebahana na toe vomendriky ny fibebahana dia ianao nasaina manao zavatra zany ny tenen'ny Jona mpanao batisa rehefa nampitahotra ny Israely izy rehefa mipetraka eo apototry ny hazo sady ho famaky ny hazo rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapaina dia ho atsipy any amin'ny afo mamoaza ny vomendriky ny fibebahana ianareo taranaka menarana ary aza manao hoe zay dia taranaky Abrahama manana ny Abrahama ho rainay izahay fa hoy aho aminareo Andriamanitra mahay manangana taranaka ho an'ny Abrahama amin'ny alalan'ny reto vato ireto koropaka ny Israely inona no ataonay da naloza izy John mamoaza aloha vomendrika ny fibebahana fa ny kristianina tsy vomendrika ny vongy azo sika amboariny sa afaka miezika ka anambomboatra ny fisehoko ivelany za ohatra zao olona masika be dia amboariko ny fiteniko hoe tsy mety le izy tsy mety fa amboary zany olona ao amin'ny Kristy zany olona tokony malefaka zany avoaka amin'izay ny Galatiana 5:5 falemem-panahy famoram-panahy dia lasa hianatra famoram-panahy dia le feo fasaika alatsaka aingana le volume sy le tonalité tsy zany fa mba mila mianatra ihantsika tsy naturel tsy mivoaka zavatra amboarina ahitsy fotsiny ozy le rahalahy anankiray izay ny tantara tamiko hoe rehefa tonga ilay fampianaran'ny fiangonana dia miresaka hoe ny fanamasina ny profo fanamasina dia fitenenana amin'ny teny tsy fantatra mandeha ny herinandro tapa-bolana 2 volana 2 volana 3 volana 9 volana tsy miteny ihany ianao na manao ray promotion rehetra miteny daholo mba menatra ihany ianao manomboka amin'izay ianao mody amingongono ozy le ranabavy kato misy anankiray mpivarotra firipiny ataony tolo le lambalamba na limilimy lamlamla inany naverina am-piangonana tena zay mihitsy tena miteny tsy fantatra izy lambalamba na limbilimby ny tenenina satria manina mijapo taray fotsiny tsisy fototra mafy ao anatiny teverin'ny olona fa miverin-dalana izy rehefa feo nefa le fototra mihitsy ny tsisy nefa le siny hoditra mihitsy mbola siny hoditra tota za miverina foana ary mamerina foana hatramin'ny voalohany fa ity fiarana amin'ny Kristy ity nge raha lasina bavy misy na dia efa pasteur ara fa mbola siny hoditra tota so heverinareo fa zavatra kelikely sy tsotsotra ity resaka ity
fa misy na dia efa pasteur ary fa sy ny hoditra tota, sy ny hoditra tsy any Kristy, fa manaraka fotsiny an'ilay izy mitovy daholo. Ny sasany fotsiny mba nijapy teo amandro seza, ny sasany nijapy tany anina moa any Carion sisy le toerana ijapiana samy hafa, le fomba fijapiana azy koa samy hafa. Sasa mody fanina dia miditra moramora. Raha vao tonga ny receveur mitaky an'le billet, mody makany WC, na mody mitsangana dia mandehandeha kely any dia miveriny eo amin'ny toerana indray rehefa avy eo. Fa mitovy daholo. Rehefa tonga any amin'ny farany ianao, tratran'ilay tsy fantatra akory ianao, navaiza. Raisiny olona iny zavatra iny hoe tena ty olo ty zany niverin-dalana. Ty olo ty zany nanota tao ampovoany, tsy nanota izy tao ampovoany, tsy niverin-dalana izy. Fa inona nanjo azy? Japy train izy. Tonga izy dia niditra fotsiny teo anelanelany teo. Aza mionona fotsiny hoe za mivavaka. Aza mionona fotsiny hoe za nanaraka an'ilay doktrina tahaka an'izao. Za resy lahatra amin'ilay zavatra ohatran'izao, reto avy mandresy lahatra fa tsy fototra azo iorenany zany. Na ny toetra voakatsika ary tsy fototra azo irenany zany. Ary zay mihitsy nametrahany Kristy sy nametrahany apôstôly ny laza fa tsy avy amintsika amin'ny famonjena. Fa raha avy amintsika amin'ny famonjena dia hanomboka anao démonstration daholo ny olona rehetra. Samy tantara ny asany avy, samy tantara ny hetsika nataony avy, fa ny hetsika izay nataontsika tsy mamaritra na inona. Ny olona manao grève de la faim koa nge mavita fady haniny. Tany Angleterre efa nisy an'izany tantara zany tany amin'ny taona année 80 sa tsy tadidiko, nisy prime ministre zay tsy haiko na Margaret Thatcher ngamana izy anaran'izay, atao hoe dame de fer zay. Dia nisy olona nigadrainy, dia rehefa nigadrainy le lehilahy dia nanao grève de la faim. Tsy ninakanina izy, tsy ninakanina ary navita tsy tadidiko na 7-20 andro tsy ninakanina. Juste pour grève de la faim. Maty izy rehefa avy eo. Tsy navoaka le dame de fer mihitsy hatramin'ny farany, tsy nirarahiny mihitsy nankely ary maty rery tao amin'ny prison tao fotsiny. Ny atsiketsika ara-pivavahana tsy mamaritra ninina havako. Fa ny deparany ao anatinao voova veny ao anatinao. Osy Paoly tsy satso ny velona, fa Kristy ny velona atao anatika. Zany atao sy ny hoditra vaovao. Osy Paoly izay iainako ankehitriny dia ivelomako noho ny amin'ilay zanak'Andriamanitra izay efa nanolotra ny ainy, izay efa tia dia nanolotra ny ainy io faty hamonjy ahy. Zany atao hoe sy ny hoditra vaovao. Natao hoe sy ny hoditra vaovao ilay tsy ozy izy sotra masina ny laza hoe tsy nampaninina azy ireo intsonina dia ho faty azy. Ity zany tonga dia resaka manavaka be mihitsy ity. Ary zao vanim-potoana iainantsika izao ihany koa ny fanavahan'ny Kristy ny vary sy ny tsy parifariny. Ozy sotra masina milaza hoe ny vary dia alefa ny eny an-tsopitra. Ny tsy parifary sy ny akofa kosa dia alefa ny hodorana. Inona le tsy parifary sy le akofa? Ny atao hoe akofa nge dia zavatra pokaty, azonao. Le extérieur mameno signe ana vary rehetrarehetra. Lay ivelany, lay akorany rehetrarehetra tena hoe constituant ana vary ty zavatra ty. Ozy ny ray mandeha ny fampizara hoe rehefa ho avy ny fotoana ampidirana ny vary eny an-tsopitra. Ny vary miditra, fa ny fakambary tsy miditra. Ny ravimbary tsy miditra. Ny taoambary tsy miditra. Ny akofa tsy miditra, nefa ireo élément constituant le vary daholo entina nampiakatra le vary daholo. Misy olona tena ho fitaovana famonjena olona fa tsy miditra izy. Gaga ianao miditra any amin'ny fiainana mandrakizay, fa hoana izy ngeno nitory tamiko e. Raha nitory taminao izy tsy midika mihitsy hoe niasa tao anatin'ny fanamasina nampiteny anao, fa midika fa niresaka taminao fotsiny fanamasina. Azonao ve zany zavatra zany? Entranao sy Andriamanitra le izy. Fa tsy hoe tsy maintsy nandalo tao aminy izay vao tao aminao. Misy karazana olona izay mipetraka any amin'ny toerana izay tena mahavariana antsika. Ahoana ary zany? Fa eraka io tanàna io, eraka io toerana rehetrarehetra misy olon Kristy daholo, na any amin'ny toerana izay tsy ampozinao ary. Efa ahoana ary ty olona ty, io nge olona mpanao an'izao e. Any amin'ny Aosoa misy olon Kristy any.
So averinao olona very daholo ny ay voafitaka io fa ao izy aloha. Ary misy asan'ny kristiany natao fony. Reny olona reny apetraka Andriamanitra fotsiny no vary ina moa taoambary ampisandratra azy fotsiny mandritra feptaona ray. Ravimbary ampivelatra azy fotsiny mandritra fotoana ray. Ary izy miorakoraka voafitaka mety voafitaka amin'ny diloilo vidiana $1000 izy ary ananina ry. Fa vovonjy izy ndray andro any. Na mety efa vovonjy izy fa hiala izy ndray andro any. Eto amin'izao tontolo izao tsika dia efa mandinika ny ao anatintsika. Fa ova vety ao anatiko te. Raha misy olona amin'ny Kristy olona vaovao izy. Natao hoe olona vaovao niova ny siny hoditra. Lasa siny hoditra vaovao. La siny hoditra vaovao tsy hoe mataty lazonady, na mataty komba, na mataty fanesoana sy sisa rehetra. Fa la siny hoditra vaovao lay velona ho an'ny Kristy. Lay velona ho an'ny Kristy. Na hitay azy Kristy na tsy hitay azy efa tsy santsony ny problema. Fa voatay izy mandroso, tsy voatay izy mandroso. Miandra fiafian'ny Kristy indray. Misy sary ohatra zao anatin'ny Baiboly ao izay tena mampalahelo. Osy Paoly any amin'ny Korintena 10:10 izay raha tsy diso ako miresaka hoe izy rehetra nge ozy izy fisotro-panara ihany. 9 fa tsy tiako tsy fantatrareo ozy izy re raha lafa ny razantsika rehetra dia tamban'ny rahoana. Ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy. Jereo tsara le zavatra lazain'i Paoly. Ary izy rehetra nihinana fihinam-panara ihany. Dia izy rehetra ihany koa sotro-panara ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy. Ary Kristy izy amin'ny vatolampy zany nefa ny ankabehazany dia tsy sitraka Andriamanitra. Fanaringana tany anefitra. Ina moa saran'izany zavatra zany, saran'ilay zanak'Israela voaka ny tany Egipta nge le olona rehetra nanapa-kevitra anompo e. Le olona rehetra tapa-kevitra ny anompo e. Fa Andriamanitra ny sonde ny fony izy rehetrarehetra. Andriamanitra ny zatoetra ny fony izy rehetrarehetra. Hoe reto olona tapa-kevitra ny anompo ireto. Inona ny ao anatin'ny fony? Vary sa tsy parifaripoakaty. Karaha vao tsy tateraka ny zavatra ilainy sy iriny nivoaka ny tany Egipta izy, fa ny fony mbola taraiky tao Egipta ihany. Azonao zany tantara zany? Mivoaka izy, ny tongony mivoaka, ny tanany mideran'Andriamanitra. Mideranao Andriamanitra. Nisokatra ny ranomasina mena, lehibe ny tompo. Fa mifoana mifamatitra ao Egipta satria maninona siny hoditra tonta. Dia nampidirana divay vaovao, nouvelle destination, avany amin'Andriamanitra, andova tany tondra dronono sy tantely isika. Fa inona zavatra nitranga sy mipotra? Tsy nety mipetraka tao am-pon'izy ireo le destination vaovao. Hoe andova tany tondra dronono sy tantely fa ny anao nge raha Mosesy ohatran'ny zavatra mbola valala manidina no asianao sira sy ampanantenainanay e. Rano zao no tena ilainay. Mofo zao no tena ilainay. Hena zao no tena ilainay. Ohatran'izao zao no fiainanay. Lay fotsy vonona. Lay fotsy voova. Manaraka reny rano fotsiny hoe io Mosesy mpitarika dia lasa manaraka. Zany ny tantara be dia be ao anatin'io Baiboly io. Io Jesosy mpanao mirakla lasa manaraka. Tsy fantatra akory izay zavatra toriany Jesosy. Mitory zavatra anankiray Jesosy dia faly ry zareo maheno azy. Dia zao mihitsy voasoratra hoe faly ny olona miaino an Jesosy, fa izy tsy tahaka ny fariseo sy ny mpanoradalana, fa mitory toy izay manana fahefana. Satria Jesosy rehefa mitory tonga dia milaza zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, tonga dia impressionner zalahy zany. Hoay afo vandray zany a. Sako sy ngareny ny teny an'izany a.
fa le fo ao anaty tsy voaova. Ao anatin'ny Baiboly ao misy tena mihitsy milaza tahaka izao hoe nino petsaka ny jiosy nino azy fa nitoy alilay teny fa Jesosy tsy natoky azy ireo. Jerenao le vava miconfesse fa Jesosy malala fa tsy niova ny siny hoditra. Kristianina daholo ny olona manaraka misy zavatra itiavany, ary afarako foana hoe tandremo ianao somirona fotsiny hoe mahafinaritra amin'ny paster to, izy tsy mba miresaka fitahiana zany fa tsy azo iorenany zany hoe satria ianao tsy te aheno resaka fitahiana dia efa ahoenao zany zay. Le olona be dia be manatrika seminaire aminay tena za mantsy karazan'olona mpandinika. Ny olona rehefa mitehaka dia za tsy mitehaka fa mandinika zay. Hoe mitehaka ianao dia ohatrany ahoana ny paozinao dia aiza ho aiza ianao no mitehaka dia amin'ile mohatra ny ahoana fa hitako mihitsy n'le zavatra ataondrala. Hoe ato ho avy io zao iainga amin'izay zao ao tokoa zany. Satria manina enao amin'izay ao anatin'le izy rehefa manomboka miresaka le mpanompon'Andriamanitra. Za mpanompon'Andriamanitra any tokony ilanja ny azo fijaliany, maharitra fahoriana noho ny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra mangina daholo aloha miaina. Fa rehefa miresaka hoe Kristy ny farany lalàna, tsy ao ambany lalàna tsontsika amena. Diso mihitsy nireny sabatista reny fa zany ny tena izy. Misy tendance, misy zavatra tian'le olona enona fotsiny. Zay le teneniko anao hoe ity ny lalanay. Dia ampiana fotsiny. Ozy izy eo amin'ny boky ny Isaia hoe ny hanina ihany no haninay, ny ranona ihany sotronay fa any angatahinay. Aoka ho tononona amin'ny anaranao zahay ka fahotondro maso. Le fiainanay ihany ny fiainanay fa asianay Jesosy. Zany nataon'ny Israely. Rehefa nino an'i Kristy izy, dia normal raha misy sekta nitsangana atao anatin'ny fiangonana amin'izay. Dia efa hita amin'ny Paoly raha vao miala eto azo dia hisy olona avy ao aminareo ihany hitondra fampianaran-diso. Inona fampianaran-diso izay hoentiny? Le tao anaty divay tota. Le divay tota no hoentiny indray ao amin'ny Israely. Inona le divay tota? Inona le fampianaran divay tota? Tsy maintsy atao didipotra ny rahalahy rehetra na raim-pianakaviana na tsy raim-pianakaviana. Zay vao mahazo mandova fanjakany lanitra. Tsy haiko hoe rehefa ho avy zany ny fotoan'andro isy rahalahy zany rahalahy sitraka vita sa tsy vita aloha. Zay mandalo rehetra aboritsao aloha. Tsy izy. Zany efa ampianarana taloha e. Divay vaovao. Tapoana divay tota. Le divay tota tsy foy. Ampiana vaovao indray. Azonao le izy. Tsy foy. Tsy foy. Inona botrabotra. Inona azonay fitahiana. Inona azonay an'izao. Inona azonay an'izao. Izaho toetra tsara re olona ny natao foany. Tsara be le miaraka. Tsara be le manompo. Tsara be miara-misakafo aminareo. Tsara be miresadresaka sy fampahery. Fa fonao ve efa divay vaovao, efa siny hoditra vaovao. Efa tafiditra ao anatin'ny fonao ve le izy. Enonao ve ny asan'i Kristy any anatinao any nanova lay may ianao anao marina. Natonga anao olona tena liana marina, olona tena tafasaraka amin'ny Egypta marina. Inona le Egypta dia sary fotsiny lay zavatra rehetrarehetra fa ho tany sy ny sisa, fa le fiainana taloha mihitsy ny Egypta. La antom-pisina taloha fa ny Israely na dia nesorina tao Egypta ary ny fony mbola taraiky tao Egypta ihany. Dia mbola matsiaro foana. Fofombava vilanin'ny Farao efa foviana mbola tadidy ihany ny fofon'le tongolo. Ohatra le olona makany an-dafy reny. Mbola matsiaro fofona ravitoto sy henan-kisoa. Any an-dafy tsisy an'izany intsony. Afa tonga any an-dafy fa tena tsy miala satria le izy tonga dia mora azo be ka le rana gasy le fitaizana hatramin'izay tsy mety ny ala. Raha ohatra ka hoe ankizy teraka tany tsisy rarahiny izay ravitoto sy henan-kisoa anao any. Zay zao manana akoho zany teraka tany mba nitondrany bebe anay litsi izy efa sahirany ery bebe anay nitondra litsi akondro ihany nitindry zalahy ozy izy. Tsy tiany avy le voankazo mba netiko rehetra le malagasy hafa rehetra nefa ny divana le izy.
dia ohatran'izay ihany koa ilay tontolo azonao ve ilay fiovana, azonao ataony miova tontolo anankiray, azonao ataony mifindra fandresen-dahatra hoe ity no ohatra mandresy lahatra, ohatra raha ilay démonstration nambarany teo ohatra ny azo ny marina. Zay ilay divay zay, resy lahatra ianao fa tena tsara ny divay, resy lahatra ianao fa ny divay vaovao ny tena izy amin'iny verset ty amin'ity verset ty. Le divay vaovao ny tena izy, ity ny tena tsara, ity ny tena mety. Atao hoe divay tsara moa tamin'izany fotoana any dia le divay mahamamo tsara. Fa ny divay ratsy misotro ianao tsy mety dozy mihitsy. Fa ny divay tsara tonga dia mamimamy tsara. Dia aroso amin'izay ny divay ratsiratsy kokoa. Juste hoe mba tena fanalana azy fisotrotroana miaraka amin'ilay efa manodidina efa zany tadidina mihitsy ilay tany Tomasina. Ilay tany Tomasina amin'ny efa tany amin'ny 70 taona lasa. Dia iny sisa. Raha lasena bavy ao anaty fanimpona. Jereo tsara ndao verenantsika tsara mihitsy ilay resan'ny soratra masina teo. Tsy tiako tsy ho fantatrareo raha laozy izy fanondrazantsika rehetra dia tambany rahona. Zany tambany rahona zany miara nandeha tamin'Andriamanitra ilay endriny. Miara mandeha amin'Andriamanitra. Satria ilay rahona io ny atao hoe andry rahona teo ambony lohan'ny Israely io. Mitsangana ohatran'izao misy pilier ohatran'ity mitsangana mitarika andry zareo. Dia amin'ny alina indray misy andry afo be indray mitsangana ohatran'izao mitarika andry zareo. Ny razantsika dia teo ambany rahona izy rehetrarehetra. Namaky ny ranomasina. Zany hoe nahita miracle izy rehetra. Eto mbola manao démonstration koa soratra masina fa tsy ny fahitanao miracle no milaza iny. Mbola zavatra miozongozona ihany zany, mbola fanorenana eo ambony fasika ihany zany hoe nanao miracle tamiko ny tompo. Fa zay efa nahita olona be dia be nanaovan'i Jesosy miracle fa tsy hita tsony izy ankehitriny nefa tena miracle zany nataon'ny tompo zany. Eritreretinao hoe ianao raha ianao no niaina an'izany hoe eo ianao pahana ny masonao dia afaka 10 minitra mahita ny masonao. Raha vavan'olombelona tsotra tena tsy ho adiniko mandrakizay ianao Jesosy. Fa tsy nanisa heritaona dia adino Jesosy. Zany ny tantara efa hita ny masonay zany. Olona marary daholo vatantenatra dia tapindokatra ny paladi nentina ambavaka. Zay tsapainao mangororo daholo eo mikibony ametrahanao tany gororo eo amin'ny tratrany gororo daholo zay tsy gororo dia mamay. Fa sitrana izy faly be izy ny heriny iny fa tsy mateza heritaona zany zavatra zany. Hoy izy sotra masina ny resaka izy rehetra namaky ny ranomasina. Izy rehetra natao batisa ho amin'ny Mosesy. Ny olona zany atao an'ity zavatra rehetrarehetra ity. Fa tsy mampiova ilay ao anaty zany satria tsy reny ny manova. Fa Jesosy manome an'ilay siny hoditra vaovao. Iny siny hoditra vaovao iny maharitra mandrakizay iny. Iny siny hoditra vaovao iny mahazaka divay vaovao iny. Inona ilay divay vaovao ilay fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo. Inona ilay divay vaovao rehefa miresaka izy. Zaho izy manome anareo rano velona miboiboika tsy manapataperana ao anatinareo ary tsy inona fa fanamasina zany. Ny siny hoditra tota tsy afaka misupporter ilay fanamasina fa tritra izy. Tsy matato lazonady izy, tsy matato lalana izay hitondran'ny fanamasina azy izy, fa ilay siny hoditra vaovao, matato izay hitondran'ny fanamasina azy izy. Hotsika ny resaka hoe nalay mpanaritsika, zakatsika zay zavatra mitranga eo. Fa tsy mahatonga antsika hiteny ratsy. Na tonga antsika hiteniteny foana, na hanao blasphemy. Na hanao karazany zavatra maro isan-karazany tahaka izany. Na hiverin-dalana. Fa matoa ny olona miverin-dalana sy ny hoditra tontiny raha lasina bavy. Dia inona no nitranga? Ela ny ela. Tritra ihany ilay izy. Tsy nataty ilay izy. Ny fotoana fotsiny samy hafa. Le totan'olo-kafa mety adiny iray dia tritra. Le totan'ny hafa ndroandro vao tritra. Le totan'ny hafa herinandro vao tritra. Fa tritra foana ny farany. Satria manino tota ilay izy. Izaho toetra ny any anatinao. Asa manompo fotsiny. Asa faly amin'ny zavatra ivelany.
aza miteny ny afiderana foana ny azo ny tiako manomboko zao tsara zany fa tsy azo iorenana zany zavatra zany fa ny azo iorenana tena eninao anatiny hoe novainy Kristy novainy ny fisainako novainy ny fijeriko novainy ny fitiavako novainy ny foko novainy ny zavatra malina novainy ny zavatra mandresy lahatra tsy mampanina intsony ilay zavatra mampanina fahiny tsy mamenatra intsony ny filazantsara ny Kristy ankehitriny tsy mampanina na dia loza fianakaviana ary tsy mampanina na dia lavina na dia dada sy mamako ary rehefa ny olona mahazo ale siny hoditra vaovao tsy olana aminy zany tsy olana aminy zany enino mihitsy ny tanjam-panasy ny tanjam-po any anatiny any hoentiny miatrika an'izany zavatra zany eny ny asan'ny fanamasina mampahery azy matsiaro amin'ny tantaran'i Paoly rehefa avy nitory filazantsara izy isaky ny reradreraka dia misy fanamasina mampahery azy maherezy ianao fa tahaka ny itoriana ho atary no mbola itoriana ho ahiatsy ihany koa tsy mety milatsaka zany io fiainam-panahy io fa eo foana Andriamanitra miazona an'io dia mampiakatra an'io foana au besoin zay ny atao hoe grâce fahasoavana ny anaran'izany misy fahasoavana miazona ny olona io ny hery ao anatiny tsy mahavita ninino misy fotoana io milatsaka izy aloha paherezin'Andriamanitra hoe za dia miezaka miazona an'izay niazona ny Kristy fa ao anatin'ny zala miezaka miazona an'izay azona ny Kristy misy tanan'Andriamanitra misy grâcen'Andriamanitra misy fahasoavan'Andriamanitra miazona ihany koa ny fiainako miorina eo ambonin'ilay vato lampy fanorenana zay tsy mampiozongozona azy fa natsofin'ny rivotra natsofin'ny tafiotra na miakatra ny rano na maninana io atao eo amin'ny vato lampy eo miorina ny fiainany zay raha lasina bavy no tsy ambaratelo ny diferana amin'ny Kristy ty any amin'ny fototra dia ny manaraka le divay ampidirina ao anatiny fa za maika fotsiny sahanompo ohatra ny inona indray zao no azoko atao eto tsy dia tiako le mipetrapetraka tsy otra an'izao fa eto nanao zavatra rehetra ry zareo natao batisa izy tamin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina zay mantsy niendriky le Mosesy zay mantsy niendriky le départ ny zareo avy any Egypte dia niditra tao anatin'ny ranomasina iny ny batisa ny zareo ino ny sary aranofo-n'ilay batisa izay atao aty amin'ny ino ny tandindon'ilay batisa izay atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nendry zareo niditra tao ambany ranomasina izy dia nivoaka izy dia tokony hoe tafavoaka avao fiainam-baovao amin'izay ny atsika hiatrika an'ilay fiainantsika hijery hibanjina n'ilay fampanantenana izay nomen'Andriamanitra antsika isika dia tsy nafanontany tondra-dronono sy tantely fa mitodika foana ry zareo any Egypta efa manomana famonjena ho amin'ny vadiny Lota Andriamanitra fa amin'ny vadiny Lota mitodika foana any amin'ilay saha mitovy amin'ny Edena tsara loatra very daholo fanananay rehetrarehetra ny ombinay fa nanakaiky nisan'ny ombiny Abrahama veranga so hiverina zero ndray reraka foko reraka fanako todika vadiny Lota dia vadika fangatsiry izy tanao le fifamatorana fa matotra izy amin'ny fonao zay nge ny alalana an'io fa matotra izy amin'ny fonao fa rehefa tafahoana amin'ilay Kristy mpanova fo ianao lasa tsy mifamatotra amin'ny zavatra hafa tsony ny fonao fa nisy lehilahy anankiroa atao hoe Joshua sy Kaleba niaraka tamin'izy ireo zay ny famatotra tamin'ny promessin'Andriamanitra amin'izay ny fony izy mirahalahy Joshua sy Kaleba dia nanana fanahy hafa fa tsy tahaka ny Roma 10 hafa izay nalefa hisafotany ny olona rehefa nisafotany koavana be loatra ny olona any le lava venty be 3 metra ny alavan'izy rehetrarehetra tahaka ny tsingetany zay eo anatrehany ary tahaka ny tsingetana koa ny fijeriny anay zay arasaika maty tany ndao ody ndao hiverina ny Egypta hitanao isaky mihetsika verina ny Egypta foana verina any amin'le misy foana aferiko hoe tsy voatery fahotana tsy isaky misy problema dia ndao aloha hisotro kely aloha fa tena mafy zany manjo zany tsy zany le izy fa le fiainana le fifamatoram-piainana mihitsy fa misy zavatra kely dia efa miverina fa misy zavatra kely dia efa miverina tsy afaka mandroso mihitsy ozy itsika miresaka hoe tany marivo ambony vatolampy ozy itsika miresaka hoe tany dia misy tsilo
Tsy afaka maniry mihitsy le vo, fa vao mitady aniry kely dia misy tsilo mangeja. Fa ahoana ny amin'ny zanako e? Fa ahoana ny amin'ny vadiko e? Roviana ihany avosotranonao Jesosy a. Ahoana ihany ty fiainako ty Jesosy a. Ahoana ihany ny amin'izao. Sy ny hoditra tota izany. Fa sy ny hoditra tota entina mivavaka fotsiny. Tonga dia mahitsy be ny afatritsika. Fa sy ny hoditra vaovao ny tompo mihitsy manamboatra. Tsy ianao angeny miezaka e. Tsy ianao manamboatra fo. Tsy ianao ny manamboatra saina. Maheno toriteny ianao dia amboarinao saina. Tsy e. Fa misy hery manokana mihitsy miasa ny amponao. Amin'ny fotoana ianao reraka iny ianao misy miazona mihitsy. Ao manginao ianao miray miazona ny tanana. Ianao fa mitady hiverina iny tsy hanao tsony anao pôzy aloha. Nao pôzy kely fotsiny aloha. Ny any afatra teneniko eto aza manao pôzy zany. Tsy tafaverina eo zany no pôzy. Za raha henoko mihitsy hoe efa manomboka fandimby eto le raha lamitory teny dia manomboka henoko mihitsy hoe mitady lamindamina-tsaina zany aza zany. Mitady otra miheny zany révélation henoko zany. Tsy atoritory eto, tsy hovarim-bariny eto ako. Efa misy mandray le asa, efa misy manao azo. Osy Paul za miazakazaka fa za tsy manao kitoto zany. Za mamely totondry asiko mafy ny tenako. Ary rehefa vita amin'ny ministera dia ozy izy laza zy ny tantara hoe na vita amin'ny fiazaka zako a. Ferana amin'ny Kristy tsisy aza retirety zany. Hoe tonga ny 10 taona dia andeha hisotro ronono paster. Nono asotrona na zao dia zao ary. Rehefa zany tsy ampy. Fa ny asa fanompona mandeha foana. Matsiaro mihitsy ako a Renard Bonke fa tsy haiko na enim-bolana lohany ny hafatesany. Efa tena olona reraka fa tsy mialy zany mihitsy. Mbola taty micro anaovako azy. Mbola miresaka, mbola mitory. Satria le fo ao anaty efa voaovan'i Kristy. Zay ny afatritsika amin'ity andro anio ity. Izaho toetra ny ao anaty. Aza miorina amin'ny zavatra hita maso. Hoe safa nanao an'izao. Fa nomeny Kristy anao ve le sy ny hoditra vaovao. Sy ny hoditra mataty, sy ny hoditra velona ho an'i Kristy. Fa sy ny hoditra hafa rehetra velona ho an'ny tenany daholo. Azonao zany. Zay sy ny hoditra naturel n'olombelona velona ho an'ny tenany. Ataoko ty satria azoko tombony. Inconsciemment, misy zavatra foana mihodina ny anaty any. Le izy tsy hoe misy calcul fa tsy maintsy mba tsy mety koa le miasa jambara fozany. Zay le izy fa mba principe tsotra ny hoe anina. Le izy tsy hoe vola ngeny olana. Tsy vola ny olana. Sao dia verina reo fa vola ny olana. Fa ny olombelona tena any anatin'ny fony lalany. Dia mipetraka ao anatiny hoe inona ny tombotsoako. Dia zay tsy maintsy avansena isaka mihetsika. Tonga avy ianao mivavaka. Fa raha vao tsy mivavaka ianao, misy devolo miditra amin'ny fiainanao eo. Ozy le raha anankiray zay rehefa mitory teny hoe ny fatana mangatsiaka hipetrahany lalitra. Fatana mafana tsy hipetrahany lalitra. Le lalitra zany le devoly. Raha tianao tsy hipetrahany lalitra amin'ny fatanao, afanao ny fatanao. Lasa amin'izay le olombelona mandinika. Ho afanaiko foana ty fatako ty. So dia hipetrahany lalitra. Fa ny olona nahazo an'ilay sy ny hoditra vaovao. Tsy fatany akory rehefa manina no afanaina le fatana. Fotra le mafana foana mety amiko e. Tsy haiko akory inona ny tombotsoa le mafana le fatana fa afanaina foana ny nany mety amiko amin'ity. Anompo foana efa imezan'ny olona ako dia tsy hitako akory ny hoe no tahian'Andriamanitra aizana dia mivingavingainy sasany ary. Zay mantsy le verset hoe ho tahiko sy vingavingainy sasany. Feno mpamingavinga ianao fa tsy mahazo fitahiana mihitsy fa tsy fantatry ny fanahinao fa mbola liana foana ianao. Mbola nona foana ianao. Tsy azonao akory izay angatanao fa mbola nona foana ianao. Mbola maniry ianao. Mivavaka ianao. Nisy fotoana tena niresaka amin'ny tompo tsy mahalala ny ninona zay tsy ambaratelo filazantsarany. Fa rehefa mamaky an'io Baiboly eo dia sarahako roa le izy. Tsy vakiako ny toyany. Testamenta taloha.
tsy haiko izy nampianatra an'izany fa dia zany ho azy miodina ao anaty foko sy saiko mamaky ahako ny joba fa 2 fakazara tsy toy ianao dia tapitra treo ny ahako tsy toizako tsy jereko le haiko le izy fa tsy jereko zany no fakazara tsy toy ianao dia hiadana zany ny aviany soa aminao fa ozy ahako isaka vavaka Andriamanitro tsy raraiko le hiadana tsy raraiko le aviany soa fa ifakazatra aminao ampoazay makiraindray avaly fanetretena sy fatahoana Jehovah dia arena voninahitra fiaina tsy rarahako mihitsy le fomba firesakitsika moa dia zao ianao fa olon-dehibe malaly zay tokony ataonao fa tsy zany ny atsika fa tonga dia zao ny valy fanetretena fatahorana Jehovah zay ny tediavinao amiko fanetretena sy fatahorana Jehovah oke zany zay toy ihany anjaranao nataonao zany na tsy ataonao hitanao voaova le ao anaty dia tsy mitodika amin'ny tena intsony tsy zatsony ny velona tsy zatsony ny zava-dehibe tsy zatsony ny mahaliana be dehibe n'olona mihevitra ny titra na apôstôly goavana be ary androany ako mialohan'ny farana antsika dia nazava aminao fantatrao ina nodikana tao hoe apôstôly Paoly natao hoe Paoly ange tsy niova ny anarany tsy hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy dia novainy Paoly le Saoly fa nidikany Paoly ange kely zay nidikany Paoly ka nidikany anaran'ny Paoly dia zao amin'ny teny ena moa Romanina satria izy mizaka zoperenena Romanina tsy mitovy zany le Saoly Paoly sy le Saoly mpanjaka le Saoly mpanjaka anarana jiosy fa le Saoly atao amin'ny filazantsara anarana Romanina Paulus Saulus ny anaran'ny Paoly Saulus fotsiny ny anarany dia nasiany hoe Paulus nasiany hoe kely Saoly kely zay nidika an'ilay izy mety tamin'izao fotoana zany izy tena nisy laza tena goavany ianao ty Paoly tsy Paoly moa zany fa Saoly goavany ianao ty rahala Saoly ke izy fa osy Paoly kely novainy Kristy mihitsy le ao anaty tsy mitady tombontsoa intsony amen da hivavaka isika kehitriny mamerina anao foana ao fototra mba tsy ho diso lalana mba tsy hifampanantena tsisy isika mba tsy teny isika hoe zay nge ohatran'izao zay nge nanao an'izao fa zay le tantaran'ny Koritiana voalohany 10 teo nandeha tao ambany rahona ary zareo natao batisy izy sotrosotro-panahy izy ary Kristy zany izy nisotra masiny fa ny ankamaroany tsy nankasitrany da hitsangantsika dia hivavaka nomboka hiresaka amin'ny tompo dia horenao amin'ny Kristy ny fonao sy ny fanahinao androany avrenao amin'ny mombanao rehetrarehetra raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotomboka